aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika. Amen. Andro krismasy ity anio ity ahatsiarovantsika ny nahaterahan'ny mpamonjy, fa ahatsiarovana amintsika tena zava-dehibe ilay Andriamanitra tao amin'ny voninahiny no nidina tetỳ an-tany haka nendriky ny olombelona natao ota mba hisolo antsika, mahalala ny mangidy sy maharary antsika, mahalala ny atom-panahintsika satria efa tonga olombelona izy. Ny Matio toko voalohany zay efa nivakina tamintsika teo ry havana, anao ko ivetsy eo an'loantsika ary ao anatin'izany moa ny tantaran'ny nahaterahan'ny mpamonjy. Andininy fahavalambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Ny filazan'ny tsara ny Matio ry havana araka ny Matio dia nosoratana ho an'ny jiosy sy ho an'ny kristianina zay jiosy amonina any amin'ny tany Palestina. Tamoretra i Matio ary natsoiny Jesoa Kristy ho mpianana izy. Ny tanjona nikendrenina Matio dia ny ampiseho fa Jesoa Kristy lay voaozitra na ilay Mesia izay nandrasan'ny jiosy. Zany na tonga ny hoe filatsara araka Matio no manarakaraka ny Malaky tonga dia Matio maraka Luka John, tsy ho izy akory ny voasoratra voalohany indrindra fa fampitohizana sady ny amin'izay zava-nisy tany amin'ny testamenta taloha dia efa ambaran'ny Matio zany. Ampiseho fa Jesoa lay zanak'Andriamanitra, Jesoa lay Mesia izay efa nandrasan'ny jiosy hatry ny ela, ka miezaka izy manam-pirofo fa tanteraka ho amin'ny Jesoa Kristy avy any Nazareta ny faminaniana zay voalaza ao amin'ny testamenta taloha. Zagagitsika raha milaza izy ny amin'ny hoe efa voalaza ny misy atoko fahafitany hoe indro ny virjina hiteraka zazalahy, ny anarany ataon'ny olona hoe Emmanuel. Jesoa io Emmanuel io, Andriamanitra zay miaraka amintsika. Eto ry havana dia andeha ho jerentsika manokana ny momba ny Josefa. Josefa zay ambara hoe lehilahy marina, fa ao anatin'izany toetra ny Josefa zany no ananganatsika alo hevitra hoe nitoetra ny olona, nitoetra ny olona Andriamanitra miatrika zavatsarotra, nitoetra ny olona Andriamanitra zay miatrika zavatsarotra. Ady-panahy ry havana ny tao amin'ny Josefa rehefa fantany fa be voka mialohan'ny fotoana izy i Maria, be voka ny Maria, nefa zareo mbola tsy niretrana akory. Toetra ny olon'Andriamanitra miatrika zavatsaratra dia manam-pahendrena, manam-pahendrena, ampavatarin'Andriamanitra azy ny tokony ataony. Lehilahy manam-pahendrena ka tsy faly amin'ny fahavoazan'ny hafa, lehilahy manam-pahendrena ka tia mangoraka tsy mamaly faty. Rano marina, mbola fofombady Maria eto, tsy nindray trano kanefa be voky Maria. Rano marina dia tokony toroka tany amin'ny olona izy, satria ny vehivavy zay be vokatra ao anatin'ny fofombadin'i dia 𝗁𝗏, fa tsy nanao an'izany izy. Ny fitiavana manarina fahotana maro. Teo amin'ny jiosy ry havana dia misy dingana roa ny fanatanterahana atao hoe fanambadiana. Eo aloha ny fifamofona, ary aoriana amin'ny famofona dia ny fampakaram-bady. Zao ny lalàna jiosy hoe rehefa vita ilay fifamofona dia mijanona herintaona ao an-tranony rainy aloha razazavavy, afaka herintaona vao miray trano izy aorianan'ny
fampakarana. Noho izany raha miaraka amin'ny lehilahy hafa ny vehivavy ny tovavy efa voafofo dia verina fa fijangajangana zany ary lalàna azy amin'ny fijangajangana dia inona fitoraham-bato. le vehivavy azo ny jangajanga toraham-bato. Mahagaga moa tsy ny lehilahy tsy nitorahana fa ny vehivavy ny voatoraka. Nga ny jangajanga vitan'olona ray. Mahagaga ny atrehan'izany ry havana fa tena nisy fitarihan'Andriamanitra, fiarovan'Andriamanitra amin'ny Maria eto tamin'ny 𝗠𝗶𝗵𝗵 satria tsy mbola ndray trano izy Josefa, mbola atao an-trano ndrainy izy tamin'ny fotoana io. Zay no nahatonga ny Josefa hoe aleo apetraka mangingina, aleo isarahana mangingina. Tsy te hanala baraka azy izy. 9:20. Tsy te hanala baraka azy izy. Enjana raha teo isika lalàna voasoratra ny hoe momba ny vady efa voafofo nefa miaraka amin'ny lehilahy. Satria fantatra Josefa zany fa be voky izy. Amin'ny ady-panazy anatrehany fa mitoetra ny lehilahy marina manam-pahendrena izy. Inona moa ny tombontsoa azony raha voatora-bato i Maria? Fa raha ianao ny teo amin'ny toeran'i Josefa dia avy hatrany ianao dia hoe ndao hisaraka zao dia zao. Mety ny 7 isan-jato. Firy ny mahatady azany hoe niaraka tamin'ny vehivavy anankiray dia be voka tany ilay tovavy. Fa ny tantara eto dia sary maneho ny ady-panahy ny olona tsirairay avy ihany koa zany Andriavana malala. Samy manana ny ady-panahy ny olona tsirairay avy. Josefa eto tena olon'Andriamanitra, lehilahy marina, tsy tia hanala baraka ny Maria na dia efa voafofo azy izy. Ka hitantsika tsara fa ny fikasany dia hoe napetrany mangingina. Zay ny vahaolana hitany. Azo natao tsara nitoroka tany amin'ny olona. Zony zany satria be voka tsy ao anatin'ny fotoanany Maria. Ry havana rehetra amin'ny tompo, inona no afatra azosika raisina amin'izany amin'izao andro krismasy zao? Lehilahy miatrika ady-panahy Josefa. Ianao ihany koa mety miatrika zavatsarotra amin'ny androm-piainanao. Ny azo moa zany dia ny vady no nampiasa ny saina. Ny ianao mety inona mampiasa ny sainao mahatonga anao iorooro amin'izao fiainana izao, amin'izao andro krismasy zao. Samy manana izay ady-panahy izay hatrehany tsirairay avy. Rehefa tonga ny andro krismasy moa dia betsaka ny manararoatra. Fa mandalo ihany izany krismasy zany dia lasa manao tao foana, mandeha amin'ny falehany zao tontolo zao. Raha misy fahavoazana, ny fanao ny hafa dia ny fametsiny tahaka ny Adama sy Eva tany am-piandohany. Ny fametsiny rehefa misy fahavoazana fiainantsika ankehitriny, ao ny te hitroatra vokatry ny tsirariny izay manjo nefa tsy hafa manoatra satria matahotra kapenam-bava. Ady-panahy avokoa zany ry havana. Sa rehetra zany ny andro krismasy dia tokony hanehoantsika izany toe-panahy zany, toe-panahy zay manam-pahendrena. Josefa ry havana teo alohan'ny zavatsarotra zay ny ainany. Hitantsika tsara fa tena niaro any Maria izy. Tsy tombontsoa ho azy mihitsy zany ny olo-marina. Tsy tombontsoa ho azy mihitsy ny hahafaty any Maria. Nangina izy teo anatrehany ady sarotra zay natrehany. Feno fahendrena izy. Mangina izy satria tsy tia hanala baraka ny vadiny izy. Tsapany izy. Fa tsy misy tombontsoa isika amin'ny fahafatesan'ny vadiny satria raha toraham-bato Maria dia vitany aminy. Ry havana indray amin'ny tompo, eo anolohan'ny zavatsarotra zay mahazo anao, eo anolohan'ny ady-panahy zay atrehanao ninonino zany. Tsisy olona tsy manana ady-panahy zany. Mba mankaty am-piangonana tsika fa dia ny ady-panahy any atokantrano dia efa mandeha any ny saina hoe inona zao no
no hoanina rehefa voaterim-piangonana. Manahoana zao ny tsareo viriavana mianatra manginana trean'ny olana koatsika indraindray dia Andriamanitra no miady ho atsika. Andriamanitra no mampahery atsika mangata fahazavan-tsaina avy amin'ny tompo eo anatrehan'ny zava-manahirana anao. Iray amin'izay olana mety mahazo ny olona ihany na azo ny tsefy eto fa ny vahaolana dia Jesoa ny vahaolana ao anao, tsy hamelanao hiady rery izy. Ary zay no maha-Andriamanitra amintsika ny angatahany aminao manana fahendrena. Alao ny tompo ny asa mampahery anao izy, manafaka anao eo anatrehan'ny olam-piainana zay mianjady aminao. Fa ny faharoa ry havana, ny toetra ny olona Andriamanitra zay miatrika zavatsarotra dia makatoa ny tenin'Andriamanitra, makatoa. Andriamanitra ny mpanome vahaolana, ka zay atoron'Andriamanitra dia ny tanterahany zany. Andeha havana bavakitsika ny andininy 420 andry. Andininy 420. Anaran'i Jesoa manao hoe Ary Josefa rehefa natsiary tamin'ny torimasiny dia nanao arak'izay nandidian'ny anjelin'ny tompo azy. Nanao arak'izay nandidian'ny anjelin'ny tompo azy. Toetra ny Josefa mihitsy ry havana, toetra ny Josefa mihitsy io pakatoan'Andriamanitra io. Zay malela marina azy io, tena pakatoan'Andriamanitra izy. Raha efa mitoy ny tantarany amin'ny toko faharoa ny andininy 420 dia zao mivolaza hoe dia ny fo izy tao amin'ny torimasony rehefa nahazo tamin'ny nofy dia nitondra ny zazakely sy ny reniny. Tsy misy fanazavana, tsy misy adevitra, fa nakatoa ny ten'Andriamanitra avy hatrany izy. Andininy 420 amin'ny toko faharoa dia ny fo izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny rehefa avy nisehon'ny anjely. Zany ny toetran'ny Josefa, lehilahy marina, tsy be ady varotra, pakatoa, tsy misalasala. Raha mbola tao anatin'ny adi-tsaina izy niseho tamin'ny nofy Andriamanitra dia nanoray nitahiry ny tenin'Andriamanitra izy. Zany ry havana no mahazava-dehibe an'izany atao hoe fakatoavana ny tenin'Andriamanitra zany. Toetran'ny olo-marina tsy miadevitra ny amin'izay sitrapon'Andriamanitra, fa manatanteraka avy hatrany. Tsy nanary any Maria izy fa napakatra azy ho vady ary nanaiky, satria fantany fa Andriamanitra no seho aminy. Rehefa Andriamanitra no miteny aminao, rehefa ny tenin'Andriamanitra no manambara aminao, ny marina ankatoavy zany. Fa zany ny toetran'ny olo-marina, toetran'ny olona manana fanedreteny zany avana malala, manaiky zay sitrapon'Andriamanitra. Olona be fanedreteny izy avana malala eo anatrehan'izay zavatra manahirana dia nanaiky izy, nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ry avana malala no fanily ny tongotra sy fanazavana ny lalana. Ary io tenin'Andriamanitra izay rentsika io no manova ny fotom-pisainantsika, manova ny fomba fijerintsika, manova ny fanapahan-kevitritsika. Raha ny fanirian'ny Josefa dia saraka amin'ny Maria, fa tsy zay ny tanjon'Andriamanitra fa ny ampitambatra azy ireo ao anatin'ny fanambadiana, ny ampiombona, ny ampifankaty. Zany no herin'izany tenin'Andriamanitra zany. Lehilahy pakatoan'Andriamanitra tahaka ny Josefa no ilaina ankehitriny ry havana malala. Tsy lehilahy na vehivavy na tanora na ankizy miziriziry amin'ny heviny, fa olona pakatoan'Andriamanitra. Jereo tsara fa ninony tsara mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Voalaza eny hoe ny anarany ataonao hoe Jesoa. Raha ny marina ny ray no manome anarana ny zanany. Zany hoe zanany io zany ny keny io, zanany io matoy izy nanome anarana an'io. Ny lehilahy no manome anarana ny zanany.
zany hoe ikeny zany izy na ny mianarana hoe Jesoa ikeny fahazanany io nakatoaviny ny tenin'Andriamanitra. Ry havana eto amin'ny tompo, mila olona pakatoa ny tenin'Andriamanitra tahaka ny Josefa ny olona ankehitriny. Maro loatra ny fivilian-dalana izay mahatonga fahampitena, fiemorana, faharavana eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, fiainan'ny firenena, satria tsy makatoa ny tenin'Andriamanitra ny olona fa mitady ny tombotsy monakana ho an'ny tenany ny fotsiny ihany. Josefa eto ry havana malala dia tena nankatoa, tsisy ady varotra ny tenin'Andriamanitra. Eo anatrehan'ny olana ry havana malala, tsarovy fa Krismasy ny andro. Andriamanitra eo amintsika, Andriamanitra monina amintsika, zany hoe Emmanuel. Koa izy no antsoy, izy no ankatoavy, dia aza matahotra fa manampy anao izy hialanao amin'izay olana mety ho setrainao amin'izao andro Krismasy zao. Izy moa ry havana tsy mikaikaika ny fiainana ankehitriny, ady pana fatandremo ry havana malala, saosahatra ny fiainana dia anao to foana tsy akatoan'Andriamanitra. Voalaza fa ny hoe isika ono zao ny any amin'ny rambondrambony any amin'ny fahatrana manera-tany, fa tsarovy fa ny fantrana ara-nofo tsy tokony ahantra ra-panahy isika na dia mahantra ara-nofo aza, fa ho any zany mahandro zany indrindrany, zany nahatongavan'Andriamanitra ho tonga nofo tao amin'ny Maria Nazareta osika, tanàna kely tsy efa sy Maria zany, tambany vohatra zany. Zay mampianatra antsika izy aoka hanetry tena tahaka azy koa tsika. Ary amin'ny Filipiana toko 2 teo, aoka hanetry tena tahaka azy, fa ao amin'izay manetry tena nisy ny fanandratan'Andriamanitra indray. Hevitra roa ry havana nambara tamintsika teo ary, ny olona zay miatrika zavatsarotra dia olona manam-pahendrena, tsy mitady zay nisy ratsy ny hafa fa tena manana fanetretena. Ary olona pakatoa ny tenin'Andriamanitra fa tsy mitady fotsiny tombontsoa ho an'ny tenany ihany. Engany ry havana zao Krismasy zao mba ahitantsika fifaliana. Rehefa Krismasy moa dia hoe mitsara daholo ny ady rehetra. Aleo aloha mba tsy miady fa Krismasy ny andro fa tohizana raha-pitso ny ady. Fa tsy zany ane ny Krismasy tsika. Fa Krismasy feno fifaliana ka dia ny fifaliantsika ety ane itoy hatrizay hatrany an-danitrany. Ninona dia atrehanao ry havana malala, eo aminao ny tompo, miaraka aminao ny tompo, dia aza matahotra fa ny tahotra sy ny orooro ane dia tsy mampiova inona amin'ny fiainantsika zany, vao maikatra zany mampalemy atsika, vao maikatra zany mahakivy atsika, fa asan-drato ny vavaka. Ankatoavy ny tenin'Andriamanitra dia ambarao amin'ny tompo ny olanao tahaka ny Josefa, nangina izy fa nankatoavy ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ny voninahitra ho aminao ry havana ny fiadanany. Amen.